vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony moloko vahaony moloko nandeha tanteny izy mba asitra raisina ho fifaliana indray no hiarabanantsika rehetra zay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao zay manjotsy tapaka ny fahita lavitra ny fandarana iarahanao amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko moa no arahanao amin'izao fotoana zao ary ny pastera iary no miara-dalana aminao eto ihany koa eto aniloko eto ny pastera Rijasoa ka dia faly manona ny fiadanany tompo aminao ihany koa pastera Rijasoa. Eny ary miarabanao pastera iary tonga soeto amin'ity plateau mahafinaritra ity anapita ny afatr'Andriamanitra iaraka amin'ny tenako zany manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika mianakavy izay angamba no ela fa dia hivavaka tsika dia hiroso ao anatin'ny fandarana ka manasanao pastera iary hivavaka avy hatrany. Eny ary iary hivavaka isika Jesosy eo misaotra anao zay raha mbola tonga somba tsara eto amin'ity plateau ty afaka anao ny asanao iteny itoriny fahamarinanao ihany koa amin'ny alalan'ny teninao eto amin'izao fahita lavitra izao taiompy zay rehetra Andriamanitra mba tena andray fahasoavana andray ny teninao amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ya misaotra anao tao anatin'izay vavaka izay tsara aloha zany manapita amin'ireto mpanaraka fandarany ireto hoe tafiditra indray tsika ao anatin'ilay loha hevitra lehibe rehefa avy niamoka tao anatin'ilay fanovan'Andriamanitra dia hiditra itsika zany ao anatin'ilay seminaire vaovao mitondra loha hevitra hoe fahavokarana sy fitombona ara-panahy. Raha miresaka sika mahakasika an'izay atao hoe fahavokarana sy fitombona ara-panahy izay dia inoko sy antenaiko hoe ny akamaroan'ny fiainan'ny olona dia maniry fahavokarana ary na iza manaraka an'ity fandarana ity dia te hamokatra izy amin'ny lafim-piainany rehetra mifono zava-dalina aloha zay atao hoe fahavokarana zay zao anefa tsara pita amin'ireto mpanaraka amin'ny fandarana reto hoe ny zavatra rehetra dia misy cléany avokoa ary rehefa mbetsaka tany amin'ny aina aman-jery no miresaka an'izany hoe misy fanalahidiny zavatra rehetrarehetra ny fahavokarana tsy tonga ho azy fa misy fanalahidiny daholo zany rehetra zany ary raha iresaka tsika mahakasika any amin'ity atao hoe fahavokarana sy fitombona ara-panahy ty dia zavatra anankiroa mifampiakina. Ny voalohany indrindra tsara ho fantatry ny olona dia ny hoe tsy mandehandeha ho azy ny fiainana tsy tonga ho azy ny fanambinana tsy tonga ho azy ny fahavokarana fa misy zavatra zany tsy maintsy ataon'le olona ary tsy maintsy raisin'ny olona ary zay moa no mahafinaritra amin'ny fandarana toytony manaitra ny olona mihitsy zany andray an'le fampianarana ahafahany malala ny tokony atao. Raha miresaka zao tsika hoe fahavokarana sy fitombona ara-panahy dia ia hoe zavatra anankiroa mifampiakina ny arakaraka ny fahamatorana ara-panahy sy ny fitombon'ny olona anankiray ara-panahy miankina amin'izay ny fahavokarany ny fiainana mantsy dia ara-panahy ary ny zavatra anankiray mitranga tokony fantatry ny olona dia ny hoe rehefa misy zavatra tsy mandeha ao amin'ny fiainany dia tsy tonga ho azy koa zay. Misy karazan'olona mantsy pastera iary mandeha tsara io fiainany io tena nandeha tamin'ny tokony ho izy amatona ny maro fa naharavany dia tao anatina fotoana foy zany hoe le zavatra nangonona tao anatin'ny taona maro rava tao anatina fotoana foy ary ny fanontaniana mipetraka sy mampametra-panontaniana an'le olona dia ny hoe fa ahoana inona ny antony narava azy ary io tsy ravarava ho azy fa misy mandrava ary misy karazan'olona nandritra ny nesany nahazo vola tena izy ambinim-bola ary tena mahazo vola izy ary sesany rehetrarehetra dia tena andraisany vola fa izao ny fanontaniana mipetraka eo aminy koa dia ny hoe fa maninona tsy mety mahatsangany zavatra izy ary zay vola tonga dia lany na misy aretina mandalo na ihany koa tsy vitany hoe misy aretina mandalo fa misy fianakaviana tapoka avy any ambanivohitra tratrana olana na zany ke toatra ny ray aman-dreny tratrana olana dia mandefa volany dia tsy mahatsangany zavatra mihitsy nefa amatona maro no nesany ary tena mandray karama tsara izy tena mandray karama tsara ohatrany hoe mandalo fotsiny zany le vola mandalo fotsiny io vola io ary ohatrany hoe nahazo vola dia tonga ny faran'ny volana dia afaka androandro aoriana faran'ny volana dia efa ritra le vola dia gaga izy nefa nohatrany hoe fa maninona ary ny karamako mba ohatr'izao ihany za tsy mahatsanga ninina ireny rehetrarehetra ireny zany dia tsy tonga ho azy fa misy antony avokoa. Ka raha iresaka tsika ny fahavokarana sy ny fitombona ara-panahy dia hoe zavatra anankiroa mifampiakina tsara na iza te hamokatra
ny fahavokarana ary te andray an'izay hoe fahavokarana amin'ny lafiny zavatra rehetra izay a de misy taridalana ity fampianarana anisan'ny teny hitako hoe masoan'ny olona eto amin'ity faritany Manjanga ity a ao anatin'izay fitombona ara-panahy zay ka izay moa zany no iainantsika indray ao anatina ray volana mahery eo eo iamiko ao anatin'izay loha hevitra zay tsika hoe fahavokarana sy fitombona ara-panahy izy io dia tontosaina eny amin'ny trano fivavahana vahoan'ny oloko exa ofimata apasika Manjanga be ao ambadiky ny orinasa Komama fotoana isaky ny asabotsy maraina raha amin'izao fotoana zao andraisana ao an'ity fandarana ity dia rapitso asabotsy maraina amin'ny 6 heures no anatotosaintsika mivantana an'ity fotoana zay hoe fahavokarana sy fitombona ara-panahy izay eny amin'ny trano fivavahana vahoan'ny oloko zany ao ambadiky ny orinasa Komama raha ny fijoroana vavolombelona sy ny zava-magaga nataon'Andriamanitra isorana n'Andriamanitra moa fa efa tonga ihany koa ny fitaovana rehetra afahana mandray an'ireny fijoroana vavolombelona reny mba tsy ho tantara fotsiny ohatran'le hoentsika reny satria misy moa ny olona tsy mino ihany koa izy raha tsy tena mahita hoe io le ianina fa naizana tsy zany efa tsy manakana an'le hitantarantsika le zava-magaga ataon'Andriamanitra raha tamin'ny asabotsy teo no asiana resaka ny amin'ny zava-magaga nataon'ny tompo io ena moa de tiako foana manapita amin'ny olona pasitera ny amin'ny zavatra ataon'ny tompo ao anatin'ireny fivoriam-bavaka ireny satria misy karazan'olona tena ao anatina fahoriana ao anatina fijaliana ary ao anatina ady mafy fa ny fanatrehany an'le fotoana dia asian'Andriamanitra vidiny ary asian'Andriamanitra lanjany Andriamanitra zany tsy mba mandamy fotoana olona zany Andriamanitra tsy mba manao atsirambina ny fahatongavan'ny olona eo amin'ny fanatrehany zany tena hoe ao ampon'Andriamanitra ny olona anankiray mamaly ny antson'Andriamanitra ho an'le olona zany tena tsy matiantoka izy tonga eo amin'le fanatrehan'Andriamanitra tsy matiantoka izy tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa amin'ny fotoana izy tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia efa manomana zavatra tsara ho anazy Andriamanitra misy rem-pianakaviana zao tao anatina fahaseporana tena mijaly io rem-pianakaviana io tamin'ny rehefa tonga tao izy tao anatin'le fotoana zao ny aretina mahazo azy tsy mahavita mandeha lavitra izy sepotra miakatra ny tohatra izy sepotra ary io aretina io dia afa nitsabony nandanina vola maro tany am-pitsabo tsy ratsy le makany am-pitsabo fa rehefa manomboka mandany vola izy ary tsy mety sitrana dia zay le teneniko hoe misy clé anao any zavatra rehetra ary misy fanalahidiny dia resaka ara-panahy io rehefa tena ny vavahany io anabavy io dia ny zavatra tena mahazo zany tratrana famisaviana mpivarotra izy mandeha tsara ny tsenany fa tapitapoka pasitera dia nanomboka tsy nandeha ny tsena dia potika ny masokarena dia nanomboka nindram-bola dia tototra ny trosa dia tsy mivarotra tsony nanomboka narary amin'izay dia ianao efa tsy mivarotra tsony nitrosan'olona tsy andaniny ianao koa marary tsy afaka mitady vola mafy mahazo an'izany rem-pianakaviana zany nitsoka amin'ny vadiny rehefa niala amin'ny vadiny izy rehetra sisa nanantona fianakaviana ro volana ray volana manampy ny fianakaviana fa rehefa mihoatra an'izay leo koa io fianakaviana io izy mbola marary amin'io izy marary amin'io fa isorana n'Andriamanitra ny fanena ny fandarana teto amin'ity fahita lavitra ity mihitsy no ny fanenana io anabavy io tamina fandarana ohatran'izao dia tsy niandro tsony izy fa tonga dia nanapa-kevitra hoe ansisa amin'ny vahaolana faraonanao fa isorana n'Andriamanitra ny joro vavolombelona izy tamin'ny omaly tamin'le fotoany asabotsiny izy pasitera tsy nahita torony mihitsy hatramin'izay namparary azay fa vao vita ozy le fotoana sabotsy tonga tany trano natory tsara efa hitanao fa niova hatramin'ny endriky le vehivavy tamin'izy asabotsy arivany ianao tamin'izao mbola hitako hoe ao anatina mbola reraka nantarehany io ary mbola hitanao mihitsy moa ny olona anankiray fa ao anatina tsaina sy ao anatin'ny aretina fa tonga ny maly zany ny alarobia fa koa maly zany ny alarobia atoandro izy no mijoro vavolombelona dia ozy izy hoe sitrana tanteraka pasitera ozy izy mahita tory tsara milama ary mijery mipoziny koa tena hitako hoe olona salama efa afaka daholo pasitera mitovy alendrika ny tamin'ny sabotsy tsy mitovy zany hoe eo amin'le fotoana anankiray vonjely olona ao am-piangonana na ao amin'ny trano fivavahana dia asian'Andriamanitra vidiny Andriamanitra ho tsy mba mandamy fotoana olona zany tsy fomba an'Andriamanitra zany ary Andriamanitra tsy mampanantena tsy misy zany ozy ny baiboly hoe Andriamanitra tsy olombelona ka andainga ny an'Andriamanitra zay ampanantena iny dia hainy tanterana ary itsika ny raha tsy hanao nininina Andriamanitra inona moa ny etsoana olona eto pasitera raha tsy hanao zavatra Andriamanitra tsisy nininina etsoana olona eto ary tsy vita an'izay ihany fa fitahina arabola ny akamaroan'ny olona tahin'Andriamanitra arabola ary hitanao moa zany amin'ny asan'Andriamanitra no hoanan'ny olona ny asan'Andriamanitra iaraha miasa amin'ny tompo zany dia hitanao mihitsy hoe ao miaina ao anatina fitahin'Andriamanitra ny olona misy karazany olona tsy niasa tamin'nataonany maro fa tonga ao amin'le fotoana tonga dia tahin'Andriamanitra aorianany iny tena eninao mihitsy zany hoe misy vokatra le fivavahana tsy ty le fivavahana mandeha fotsiny amin'izao le hoe mamenatra raha tsy makany am-piangonana tsy re zany ty zany le fivavahana manova tantara mihitsy zany resantsika
zany tsy le hoe mitondra baiboly miditra de marary ando miditra ao de ny aretina andoara mivoaka tsy sitrana kory tsy zay ty resaky ty fa ny antsika tonga de hoe ny zavatra tena lany aiky ny olona zavatra tena tsy vitan'ny olona no anasatsika azy mihitsy ary hoe tongava de manandrano de ho hitanao zany hoe andriamanitra mikasika zany karaha iresaky tsika amin'ny fahavokarana sy ny fitombona ara-panahy tombony aloha voalohany indrindra mila mitombo ara-panahy ny olona anankiray na efa mpivavaka izy na mbola tsy mivavaka na izy na izy tombonao anao fitombonao ara-panahy ary le fitombona ara-panahy dia rahana torolalana toromarika ara-baiboly ary ny vavaka fanafahana manaraka ary tena tsindritsika eto fa isy délivrance tena lehibe fotoana ara-petio satria misy mpanakana ny olona anankiray na misy ozina na tratrana famisaviana tsy tafavoaka amin'ny fiainana zany reo karazany olona tratran'io raha misy mamosavy izy tsy manana hery hoentina nohatra an'izay ka hitseny izy hoe aka any amin'ny mpanompo sampy ihany koa na mpanao fanafody ihany no hoe aka anohanana an'io de vao mainka mividy devoly ihany zany hoe le devoly efa tonga de mbola miala vola koa mividy devoly hafandray anampy an'le fonatiny de izany zany mampodika sy marava amin'ny fiainan'ny olona maro fa ny fanafody tsara indrindra ho an'ireo karazany olona tratran'ireny de ny fanatonan'Andriamanitra ary misy vavaka matanjaka mahery vaika délivrance mahery vaika tombona ho an'le olona zay de ny olona anankiray koa rehefa tratranyity oziny ty ary hojerentsika ny ao anatin'izay rehefa avy eo anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe inona moa zany le izy rehefa voaozina amin'ny fiainan'ny olona anankiray de misy olona efa mivavaka fa misy karazana ozina manaraka azy ary tsy netapaka mihitsy ary tsy netoniongotra teo amin'ny fiainana de miaraka amin'ny oziny io de sahirana foana izy na mivavaka raha de ohatry ny hoe le Andriamanitra ivavahany tsy mamaly vavaka de lasa fandatsa amin'ny fahavalo na ny ohatra hoe ny olona tsy mivavaka mandatsa azy tsy takory zay mivavaka foana fa any anin'ny olona lasa ohatry ny hoe le fivavahana atao tsy mitondra vokatra nefa ny fivavahana tena misy vokatra tena misy de lasa kivy izy reraka izy ary misy olona mety efa miverin-dalana mihitsy ela be ny andro valom-bavaka tsy tonga ary niandry izy misy mifampanantenana foana fa tsy nety tonga de reraka izy de nefany misy karazana ozina zay nanaka anazy ary tsy mety tafafindra toerana tany an'le fahavokarana mihitsy izy asaina reny olo reny ho tonga ao anatin'ity fotoan'ity ny Genesis toko 4:12 de misy tenin'Andriamanitra mivako toy zao amin'ny anaran'i Jesosy raha miasa ny tany ianao tsy mba vokatra ho anao intsony izy ho mpanjenjena sy preny reny eny ambonin'ny tany ianao ity tenin'Andriamanitra ity de mety ho gaga ny olona hoe fahavokarana andresan'ny pasteur nefa nohatry tsy fahavokarana ty resany ty io le tiatsika ho apita le misy any hoe karazana ozina zay tsy avokarana teto amin'ity fotoana ity de ikainy io tantara io tantarany kainy rehefa nanao zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra napalahelo an'Andriamanitra ny zavana ataony de nanozina azy mihitsy Andriamanitra ny zavatra tiana apita amin'ny olona aloha zany de zao hoe na iza na manamboninahitra na manam-pahefana na manana voninahitra ohatry ny ahoana eto ambonin'ny tany rehefa manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de tsy mahafaly an'Andriamanitra zay misy karazany olona tsy manao zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra mbola mety ny fiainany ary mety mijery an'ity fandaran'ity izy de ko maninona nenay pasteur mbola mety tompoko mbola mety io fa be da be koa karazam-piainana mety fa tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra de nipodika ny rava satria Andriamanitra de tena manohatra mpiavinavina ile mpiavinavina resahana io de tsy le olona le hoe be tsy miteny tsy le olona tsy miaraba olona tsy zany ty avinavina resahan'Andriamanitra ty tsy le olona mitokatokana reny tsy reny ty resaky ty na le olona bonaika be tsy miteny reny tsy zay ty avinavina resahany ty fa ny ataon'Andriamanitra hoe miavinavina de tsy manaiky an'Andriamanitra sy tsy manaraka ny toromarika ary tsy manaiky ho fehezin'Andriamanitra mpiavinavina fandraisan'Andriamanitra n'zany olo zany rehefa nanomboka ny avinaviny kaina ka nanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny rahalahiny ary mivonony zay le hoe misy karazana zavatra ratsy foana zany mitranga rehefa tsy manao araka ny sitrapon'Andriamanitra ny olona anankiray ary zany eny misy amin'izao fotoana zao vao tafitafita kely ny fianakaviana ary mety ho piray tapo mihitsy ary raha mety ho mpianakavy mihitsy rehefa tsy miditra ao anatin'ity atao tontolo mivavaka ty tsy manana fona mpivavaka ny fona mpivavaka mantsy mora mandefitra de mora mandray ny tenin'Andriamanitra misy karazany olona may mandefitra mihitsy izy may miandry an'Andriamanitra le hoe ianareo mangina fa Jehova miadinareo de hafa mihitsy zany fony olona tena votony tenin'Andriamanitra sy olona tena mivavaka marina tsy liko tsara tena mivavaka marina tsy le pakany am-piangonana fotsiny zany resahako zany fa le tena hoe mivavaka marina de hafa mihitsy ny toe-pon'ireny olona reny satria mandeha tenin'Andriamanitra de miova izy fa ny olona anankiray tsy mandray tenin'Andriamanitra tsy mitombo ara-panahy de zao ny olona mamokatra indray no elonany ary zany mampatonga ny olona mpianakavy mifamosavy mifamorika satria tratran'izay atao hoe tsy ara-panahy tsy mitombo ara-panahy de mahita ny hafa mamokatra de tsy mazaka ny fony toe-pony mihitsy ny fo
izy tsy tetỳ amin'ny endrika ivelany fa ny anatiny amin'ny marary dia tonga dia ohatrany hoe mahatsiary tena ho ambany izy no le anankiray miakatra ambony dia tsy manosika niny hiakatra na mandray miantso an'iny hoe mba raiso ny tanako mba hiakatra mitovy aminao fa ny mampidina an'iny no ampony voalohany ary io le fialonana vokatra n'izay a tsy ara-panahy zay rehefa tsy mitombo ara-panahy ny olona anankiray na miditra am-piangonana foana ary dia tratrany ty atao hoe fialonana ty dia io fialonana io no mitondra ny olona ny anatina famosaviana dia mibloke amin'ny fiainan'ny anankiray mandefa famosaviana amin'ny fiainan'ny anankiray misy araha io piraitapo misy io mpiavana akaiky ny akamaroan'ireo olona mifamoromoroka hoe misy fotoana tsy dia hoe avana lavitra tsy dia olo le nivelany mpialo le nivelany misy aly le nivelany fa ny tena akamaroany loatra ny ao anatin'ny fianakaviana dia io no mahatonga an'le izy dia jereo tsara nefa neto ikaina rehefa nanomboka tsy nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ary zay ny tena tiana pita an'ireto olo reto hoe fa maninona moa fahavokarana andresan'ny pasteur fa maninona ty ozona anazy amin'ny fiaina ty ndresana ary tsy mamokatra ao antsony ny tany nozon'Andriamanitra hatramin'ny tamin'ny famokarana namokatra ihany izy teo namboly ihany nandeha mivokatra ankainy fa rehefa nanomboka tsy nanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izy Andriamanitra hoe na io tany io ara tsy afaka mamy vokatra ao anao ntsony noho ny amin'ny faratsiana nataony amin'ny zavatra tsy nataonkainy no faratsiankainy dia eto nytitsika mapita amin'reto olo reto hoe indraindray le olona tena mbola mampidibola indraindray le olona tena ohatrany hoe mbola mandeha mifandrarana nefa ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mety olona mpanao kolikoly any anaty birao any tena hoe le olona zany tsy mitsinjo an'le ho avy mihitsy fa nezy tonga dia ny androany ihany hoe ty loha misy vola be androany dia manao kolikoly dia mamadika ny marina tsy marina zany hoe lasa vavolombelona mandainga na misy fahamarinana fa tsy manambola ty olona manana fahamarinana ty fa ty olona anankiray tsy manamarinana ty manambola dia manome vola dia amadika nyty marina ty lozy eo anatrehan'Andriamanitra eny ary misy ozona apetraka Andriamanitra manaraka andreny ary tsy izy ihany fa hatrany amin'ny taranany ary zavatoza le izy pasteur ihatra ary zany no tsy mahatonga sainan'ny olona dia gaga ianao fa le olona manambola fa ny zanany misy sampotsampona daholo ary misy karazana favoazana daholo ny ao anatin'ny ankonana misy loza mitranga ary loza zany vola misy ary tsy mampiadana azy io vola io satria azo tamin'ny tsirariny dia misy ozona manaraka an'izay ary zany no mampatonga ny olona hoe indraindray rehefa manam-pahefana ny olona anankiray na manamboninahitra manana toerana ambony dia manao tsinitsinina fivavahana eritreretiny fa ho an'ny olona sahirana so an'ny olona matra ny fivavahana marina zany fa ho an'ireny olona ireny ilaina ny fivavahana mba hitahian'Andriamanitra azy atonga azy mba hiakatra amin'ny fiainana ho tafian'Andriamanitra voninahitra fa tsy ho an'ireny ihany ny fivavahana fa ho fanomanana mihitsy ny fiainana satria miaratsy zao fiainana zao miaratsy ty fiainana ty ary miasarotra ary eto ny teny ilana an'Andriamanitra raha mijeryntsika amin'ireny karazana ady arianana misy loza foana ady lehibe fa amin'izany eny ny fantaterahany raha mitonga ny ady lehibe amin'izao ary mamotika sy mandrava firenena maro inany hoe fanambarana ny fivian'ny tompo fa ny olona mieritreritra mbola ely zany pasteur fa nenay aloha zao dia mitady vola ihany ny ao an-tsaina fa io vola io na dia davinao araka ho azonao ny ray trano vola ray trano fa ianao marary ary le aretina anao tsy sitra-panafody ka na hividy fanafody eran'izao tontolo zao ary fa tsy ho sitrana ny fanafody io dia ho sahirana ary tsy hitondra fiadanana ao anao be zany olona efa mifanena tamintsika zany pasteur ary niona taminay mandahatra ny amin'ny fa zao anezay pasteur zao anezay pasteur ohatry zao vola teo amin'ny arina zany karazan'olona hoe milliardaire zany ary raha mifiainana dia ohatran'ny tsopotika tsony fa io a nitadiava amin'ny vola mataona maro fa mifampitehana ao anatina fotoana foy ary zay no nazo ankaina satria nanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tratrana ozona teto-kaina dia nisy ozona nipetraka mihitsy napetraka Andriamanitra ianao arakaina dia tsy ho tafavoaka zany ianao satria manohatra ny zavatra ataoko mpiavonavy ny kaina ary maro ny olona ohatran'izany miantso andray ny olona ireny moa tsika ny tsika indray moa tony fandarany tony tena sady fanairana ny fotoamana ny olona ho ao an-tranon'Andriamanitra tena hoe totika amin'Andriamanitra tsy hitehatra fotsiny amin'le hoe misy karazan'olona ny fony dia metehatra amina fiara amina trano reny anie mety rava fa Andriamanitra no tsy rava mandrakizay ny fiara sy ny trano eto ambonin'ny tany ihany fa manaona koa ny fiainana rehefa miala eto ambonin'ny tany ary zany dia tsidika amin'ny olona mihitsy hoe aza variana amin'le fiainana mandeha fa tena tsara manatona an'Andriamanitra minompo an'Andriamanitra ary raha miresaka fahavokarantsika ilain'ny olona anankiray tsy mamokatra zany nefa ho an'ny olona efa mamokatra ihany koa dia mbola ilainy zany mba hitombony ny vokatra ny misimisy kokoa mba apetiny fiainany amin'le tsaratsara kokoa ka ho anao manaraka ny fandarana tsy haika hoe ohatry ny ahoana mety farim-piainanao na ohatry ny ahoana tranga misy ao amin'ny fiainanao mety ho sahirana be angambany ianao tsy maninona zany mety hoe sarara mba nisy an'ity fahita lavitra sy ty onja-be ty afanameny ny toriteny ohatran'izao sarara mba misy an'ity afahanao manaraka tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra ave mamangy anao an-trano dia ianao hiafinavina
tadidio tsara fa manohatra mpiavinavon'Andriamanitra fa mamerary no amin'ny manetry tena ndika le hoe fanetretena omen'Andriamanitra rary no olona manetry tena dia olona anankiray tsy mijery maizy azy fa miondrika eo anatrehan'Andriamanitra satria Andriamanitra nylehibe no zavatra rehetrarehetra ka tiana ihany mampafantatra an'ireto olona reto pasitera hoe misy karazana délivrance anapahana tanteraka mihitsy andreo karazana ozony na ozony fahotana vokatry ny tsy fanarahana sitrapon'Andriamanitra nahazo ankaina ohatran'izao na ozona avy any amin'ny ray aman-dreny vokatra na fanompo-tsampy na ozony tsy fanjari-piainana noho ny amin'le fianakaviana mahantra daholo dia mahantra daholo tena hoe misy karazana ozona zay dia izy délivrance anongotana mihitsy sy anapahana hatramin'ny fakany n'izay karazana ozona zay misy ihany koa vavaka tena anisan'ny lehibe ho andreo karazana olona nozon'ny olona tamina famisaviana nozon'ny olona tamina famisaviana izy satria nandeha ny fiainany dia namafazafaza ny olona rano tamin'ny fotoana tsy nateo azy dia olona tany akafa nahita hoe nisy namafimafy rano teo amin'ny tsainanao dia izy tsy mivaky le tsirarainy azy andrano fafafy zany efa nizy olona sady tsy misy herin'Andriamanitra izy tsy mivavaka fa ny azy tonga dia mokondobe fotsiny tsy matahotra an'izany zay fa lao mafimafy rano kinanjo hatramin'ny tenenany olona iny hoe nisy namafy rano teo niapotika dia ankehitriny izy mbola mitady iziriziry amin'ny heviny ihany dia miantso an'ireny olona ireny tsika hoe tsy vitany saina fotsiny io tsara le manana saina matanjaka ary aporosena ny olona manana tanjatsaina ohatrany fa hoy aho hoe raha tanjatsaina fotsiny mokondobe fotsiny amin'izao tsy mokondoa ara-panahy dia tsy ho tafavoaka zany olona pasitera fa dia misy délivrance zany ho ataontsika mahakasika an'io ozona vokatry ny fahotana ka manaraka an'le olona ohatry nahazo ankaina io vokatry ny tsy fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra ny faharoa manaraka an'izay dia iresakytsika inao délivrance tsika amin'io hoe ozy ny famisaviana tsy mampandeha fiainana tratrana blocage potika tratrana fanampandrava izy délivrance lehibe mahakasika an'io ary misy délivrance ihany koa izay tena hoe ho atao amin'reto olona reto ary ity délivrance anankiray resahako ity dia délivrance manokana mahakasika amin'ny fanahin'le olona zany hoe misy karazan'olona tena tokony ho tafavoaka tokony ho lasa lavitra na tokony hamokatra sy tombo tokony hamokatra ary tena hitombo be ara-panahy ary izy tena mpanompon'Andriamanitra ary mety mpivavaka tena mafana fo amina fihavana fa izy tsy mety lasa ary tsy mety ho tonga amin'le tanjona iriny ary tena manjavozavo ny fiainana na izy ary indraindray ohatra mitady ho kivy fa noho ny fahatoran'Andriamanitra dia mandeha indray manompo an'Andriamanitra amin'ny fahavesarana manompo an'Andriamanitra amin'ny fahoriana tena le hoe fahoriana tena miketyto le fahoriana tsisy nininona ny tokantrano nefa mba manompo an'Andriamanitra ihany mantra tena matra sahirana be nefa ny amatona maro nanompoana an'Andriamanitra ihany dia ny anazy sisany ao an-tsainy dia rehefa makany an-danitra dia zay ratsy le izy fa hoy aho hoe ho sahirana ihany koa raha amatona maro ho sahirana be antra be nefa no ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa mifanaraka ireo mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra ka rehefa tena sira fa ho any amin'le mandrakizay manaraka ho azy rehetra zavatra rehetrarehetra ho ampianarana ny olona zany ka izy délivrance mahakasika ny atao hoe fanahy famahana amin'ny fanahin'le olona mihitsy ny délivreny fa indraindray voafatotra voasarona amin'ny fanahiny dia izy délivrance mahakasika an'izay pasteur Yary tsy haiko raha manana fantanina na fanampanazavana ianao ao anatin'izay pasteur Yary tiako ambara pasteur hoe maro amin'ny olona tokoa amin'izao fotoana izao no efa tapidalaka leha efa tena very hevitra mihitsy hoe tsy hitantsony izay ombana ny zava-misy nefa ianao nylazana na hoe ny zavatra tsy tongatonga ho azy foana eo amin'ny ankohonana na eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray misy tokantran'ny olona pasteur tena rava tena potika ny vahaolana atao amin'ireny olona reny dia isika moa miantso anazy hoe tonga mihitsy ny fotoana hitomboana sy amokarana amin'izao fotoana izao indrindraindrindra amin'ny ara-panahy fa rehefa amin'ny fotoana ny olona anankiray mitombo ara-panahy amin'ny fotoana ny olona anankiray mamokatra ara-panahy dia mazava ho azy fa misy tanan'Andriamanitra miasa ao aminy ary misy famonjena vaovao indray ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainany ary ny ozona rehetra izay nahazo ny olona pasteur dia be da be mihitsy ny olona tsy mahatsapa hoe inona ary ny zavatra mahazo anahy inona ny zavatra mahazo anahy mianakavy fa misy olona mantsy pasteur miasa izy miasa araka nefa fanazavanao teo hoe manangona vola fa aveo ravarava ho azy fotsiny le vola indraindray misy pasteur misy ankohonana mikatsaka vola mitady vola ataona maro nefa mety hoe nisy ozona nahazo anazy hoe tany aloha tany nataony ray aman-dreniny na mety hoe nozon'ny olona ihany koa izy noho ny amin'ny fialonan'ny olona dia mety nangalany olona fanafodina tahaka an'izany na tonga an'ilay faravan'ny fiainany inona pasteur mety tokony ho fanapa-kevitra ho raisin'ny reto olona reto ao anatin'izany ia fantanina mperaka dia hoe inona no tokony fanapa-kevitra raisin'ny olona amin'izany araka le nytenenina teo aloha dia ny hoe ny tsiraray avy dia samy mibaby sy miaina sy mandray ny vokatra nataony avy ka raha te handray zavatra tsara izy dia tsy manontany an'izan'iza ary tsy miandry ny hevitra an'izan'iza fa izy rery ihany no afaka handray
dia ny fanapahan-kevitra tsara indrindra raisy le olona dia tsy miandranizana izy fa ny tonga dia mandeha manao dingana ary eo indrindra no asiko fanampanazavana pasteur Iary misy rahalahy anankiray zay dia tafona tamiko izy tamin'ny talata teo zany dia zany no niteneniny hoe za ozy pasteur manaraka an'ity fandarana ity foana ary rehefa ela ny ty andeha fa rehefa amin'le fotoana manapa-kevitra andeha ozy pasteur dia ohatra misy sakana foana dia zany teny taminy hoe io sakana io mila resenao zany hoe ianao mila mandray fanapahan-kevitra matotra indray mandeha hoe tsy miandra ny hevitra izany izy tsy anontany an'izany izy fa za mihitsy aloha no anao dingana tsy maintsy tonga any dia rehefa nanao an'izay le rahalahy dia tonga teo totsika hoe fa maninona ianao androany tonga teto toy satria ozy pasteur teny zay hoe nininina mitranga dia tsy maintsy moana amin'ny pasteur tsy maintsy tonga ty am-piangonana zay le fanapahan-kevitra zay zany le fanapahan-kevitra tonga dia tsy azo sakan'izany izy misy karazan'olona zao mijery fandarana ohatran'izao zomahaly izy mijery fandarana manapa-kevitra izy rehefa mety mipasoka mihitsy izy rehefa orinan'le fandarana dia manomana ny akanjo fa amin'ny alina iny tsy aohatseona dia miresaka izy mivady tonga dia miatapoka izy mivady tonga dia tsy mety mandeha izy tsy hainao arazao zako andeha vavaka any nefa ny anao arazao ny ataonao misy indray le amin'ny maraina tokony andeha iny dia misy olona miantso tapoka izy amin'iny mampanantena zavatra azy hoe nareo anina ohatran'izao dia miandra le olona izy dia zay vao andeha hivavaka tsy tonga le olona misivy tonga ny am'sivy a tokony efa anaovan'ny fotoam-bavaka tokony amin'izay fotoam-bavaka tsy tonga le olona sady tsy tonga ny ampiangonana tsy tonga ny ampiangonana amin'izy io raha vasoka ihany koa ry amin'le alina ry dia nanenina izy rehefa tahak'izay ny tany ampiangonana fa anao ohatran'izao dia tonga indray ny amin'ny herin'iny dia misy karazany zavatra ohatran'izany dia ohatrany tsy mety tonga mihitsy le olona nefa mandray fanapahan-kevitra hitan'le olona hoe fiaina mihitsy no resahan'Andriamanitra sy voakasiky ny tenin'Andriamanitra ny zavatra tsara indrindra ataon'ireny olona ireny pasteur Iary dia tsy misy afa-tsy ny hoe na inona mitranga na inona midona na inona fisehon'ny zavatra anankiray misy eo dia mila mandray fanapahan-kevitra mantra tsara hoe tsy maintsy andeha dia tsy maintsy tonga any am-piangonana dia rehefa resiny iny voalohany iny dia tsy azo ny fahavalo sakanana intsony izy fantatry ny fahavalony devoleny efa naratseny amin'ny rivotra ny fanapahan-kevitra resy le olona ka resahany dia mitena va ny andeha tsika dia efa manao tedi-dratsy ny devoly anakanana satria fantatiny devoly tsy misy devoly tafajanao anatin'ny olona nefa tonga amin'ny fivoriam-bavaka ary hitany olona ne reny délivrance matanjaka be reny reny vavaka matanjaka atao amin'ny olona reny tsy zakany devoly ane reny dia fantany tsaraka izy fa naratseny amin'ny rivotra ane izy tsy hitan'le olona fa izy mahita le olona dia le olona rehefa miresaka dia eniny ane le resaka ataon'le olona hoe andeha tsika ary dada nefa mivetivety tonga dia mivadika ary misy olona tonga dia amin'ny alina izy manapa-kevitra ny andeha fa amaraina izy tonga dia kamo be indray ny andeha tonga dia tafia amin'ny fanana fakamono am-pandrina vo avy natory dia reraka aiza nisy an'izany ianao ve avy nakaina amin'ny alina dia reraka indray ianao amin'ny maraina zavatra tsy mitombona mihitsy ane zany raha ny tena izy satria ianao ve nakaina amin'ny alina tontolo iny dia vao mifo maraina ianao reraka nydikany zany nisy nanindry ianao nisy nanome fanavesarana ianao ny alina iny dia le fotoana angalanao ihany tsy nanome fitsaranao anao fa napareraka anao indray dia tonga maraina tonga reraka be avalaloha amin'ny heriny dia tonga indray ny amin'ny heriny tsy reraka be fa misy olana hafa indray no zavatra hafa indray manakana anazy miseho anakana ny olona tsy ho tonga fa nizaniza olona anankiray mandray fanapahan-kevitra hoe tsy maintsy tonga anatrika n'ity fotoana ity anatrika n'ity fivoriam-bavaka ity na izy na izy ny atsika koa moa hoe atao trano fivavahana le izy ny atsika tsy miresaka fiangonana mihitsy tsy anara-piangonana ny resahany eto fa nizaniza na manana fiangonana izy na mivavaka azy izy na mivavaka izy fa mety tsy mivavaka izy rehefa sabotsy na hoe manana fotoana malalaka na inona inony a dia otsika hoe tiampitotika azysika ao anatin'ity séminaire mifavakana sy mifitombona ara-panahy ampianatra ny olona tsika hitombo ara-panahy ary anome azy mifanalahidiny mahavokatra fa teto rokaina tratrana ozany dia ozy izy ny baiboly hoe mpanjenjena io ny tenin'Andriamanitra io nantany rozy tsy mahavokatra ho anao tsony ka rehefa Andriamanitra manohatra olona anankiray pasteur na manampahaizaniza na izana izy eto amin'izao tontolo zao alaina nampy an'io olo io tsy tafavoaka zany io olo io rehefa Andriamanitra manohatra an'io fa rehefa tonga kosa an'io manatona an'Andriamanitra raisin'Andriamanitra nizaniza koa anakana ny olo io sy amsavy an'io olo io rehefa Andriamanitra koa momba an'io tozy ny baiboly hoe raha Andriamanitra momba antsika izy any atohatra atsika ary eo zany ny tena tepoka tsara indrindra ho an'ny mpijery ny fandarana maheno ny fandarana hoe na iza manaraka an'izao fandarana zao ka tapa-kevitra resy lahatra ny anatona an'Andriamanitra anompo an'Andriamanitra dia raha Andriamanitra koa momba an'izany ilo zany dia tsy voasakany zany na mety hiteny izy hoe pasteur mahenjana be le famisaviana le olona re ambadika re pasteur tena le mpamosavy reny ohatran'izao eny mety ho zay tokoa izy fa hoy hoe iza moa ny atohatra ny olona anankiray momban'Andriamanitra ary hitantsika amin'ireny misy olona fehezina fanaratsy nandritra ny fotoana firy taona
fa rehefa tonga amin'ny fanatrihan'andriamanitra afaka izy ka dia asaindray ny olo reny manapetrainy moa fotoanatsika eto ray minitra eo angambany tsy haiko hoe mamitinanao sy ilazanao ny toeram-pivavahana pasteur Iary alohan'ny ivavahako andreto olo reto. Ny trano fivavahana voan'ny oloko dia eo amin'ny pasika Majangabe ambadiky ny orinasa Komama. Raha ohatra hoe mandeha bus 13 ianao na 7 mandeha amin'ny Skor iny dia somary mianandrefana kely eo ianao dia mahita ny orinasa Komama dia mitodika mianavaratra dia mahita vavahady Grena io ianao dia misy soratra mivatravatra be eo manao hoe trano fivavahana voan'ny oloko sy radio de l'amitié 98 FM. Raha avy any Analakely andray ianao moa ka mahazo an'iny amin'ny lalana mahitsy be mahazo an'ny EPP Barday iny dia eo amin'ny EPP Barday mihitsy ianao no mitodika mianandrefana dia tonga dia mifanitsy aminao eo mihitsy ny trano fivavahana voan'ny oloko ary hita mivatravatra eo ihany koa ilay vavahady Grena sy ny soratra mibaribarbana hoe trano fivavahana voan'ny oloko sy radio de l'amitié 98 FM. Eny ary zay angamba amin'ny fotoanantsika androany efa afaka ho anao zay raha marary ianao dia metro an-tanana faritra marary anao raha manana olana ianao dia metro an-tanana aloha aza menatra eny akaiky na ndraindray menatra ianao mety ampisakafoanana ao tokantranao ary raha manana olana nareo mivady tena tototra natrosa dia efa afaka ho anareo mba ampitsahatra ny fonareo ary afanareo mandray fanapa-kevitra ho tonga amin'ny fotoana lehibe raha pitso azadino raha pitso sabotsy amin'ny 7 maraina ny ionantsika mivantana eny amin'ny trano fivavahana voan'ny oloko ivavahana eo anao anaovana vavaka matanjaka ho anao tsy maintsy hamokatra ianao ary tsy maintsy hitombo ara-pana ao anatin'izay vavaka tsika ary Jehovah-Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao zay ny amin'ity fotoana mamity raha mbola afaka hivavaka ho an'ireto olona ireto lasaiko amin'ny anaran'i Jesosy fa ninninona karazana aretina rehetra mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy zany mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireo karazana aretina rehetrarehetra tsy ambinina tsy manan-kery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona va Nazareta ireo karazana olana rehetrarehetra ireo karazana ady atrehan'ireto olona rehetra tononoko ny fitsarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tononoko fahasalama izy ambinina izy ho tahin'Andriamanitra amin'ny fiainany indrindrindrindra Andriamanitra amin'ny fanapa-kevitra raisiny amin'ity androany ity dia hitombony ara-pana ary avokatra amin'ny lafiny rehetra izy amin'ny anaran'i Jesosy ka ho tapa-kevitra monjo ny fitombavaka raha-pitso asabotsy Andriamanitra eny amin'ny trano fivavahana voan'ny oloko eksa ofo mata pasika Majangabe ao ambadiky ny orinasa Komama tahin'Andriamanitra manokana ny fiainany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Izay ny fotoanantsika pasteur Iary pasteur Rizasony araka tamin'ny pasteur Iary ny teto amin'ny fanolorana amin'ny fandarana mametraka anao mba ny fitahin'Andriamanitra miona mivatantsika raha-pitso asabotsy eny amin'ny trano fivavahana voan'ny oloko eksa ofo mata pasika Majangabe ao ambadiky ny orinasa Komama samy ho tahin'Andriamanitra mametraka mandram-piona namana teknisianina atao amin'ny lafiny kadrazy sy ny fandraisana ny feo tahin'Andriamanitra manokana pasteur Iary veloma tompoko Vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko nandeha fandetety sy mba asitrana